Zava-manandanja tao amin'ny toerana anankiray tsy nabozina. Zavatra manandanja tao amin'ny toerana. Miaraba antsika rehetrarehetra amin'ny lalan'ilay tompo-tiantsika. Tafahoana somatsara indray isika amin'izao maraina vaovao izao. Minao fa samy natory tsara isika rehetra, nahazo aina vaovao ary inona fa mbola azo hery vaovao indray isika amin'ny lalan'ny fiarahantsika mandinika. Miaraba ny izay samy vaovao tafaraka amintsika androany, ny mahofahofa tanana ho an'ireny namantsika rehetrarehetra ireny, ary misaotra sy mankasitraka hatrany kosa ho an'ireo izay efa zatra tsy tapaka manaraka ity fandaharana ity. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Tomponay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny fahasoavanao, isaoranay mandrakariva ny fitantananao ny fiainan'ny tsirairay avy, ka namindranao fo, nanehoanao fitiavana, ary mbola nivimbina sy niaro sy nikarakaranay ianao, ary porofon'izany izao fahatrarana izao fotoana izao. Misaotra Andriamanitra noho izany fitiava tsy manam-petra omenao anay izany. Ankehitriny ary dia mahatsapa kosa izahay fa tsy mendrika eo ny atrehanao. Koa diovy izay Andriamanitra mba ho afa-keliko ary sasao izay mba ho afa-pahotana. Petraka am-pelantananao ary izao fotoana izao, ka ny fanehoana masina mihitsy no irinay mba hitarika izany dinika izany. Dia izany no irenesaka tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany dia hiresaka isika eo amin'ilay andinina tao tadidiny. Tadidinao ve ilay izy? Hébreu 1:1 ka ny andininy 1:30. Finoana no tsy nahafaty any Rahaba janga niaraka tamin'ny tsy nino, satria nandray ny mpisafotany tamin'ny fihavanana izy. Finoana no tsy nahafaty any Rahaba janga. Rahaba zany raha izay tantara izay no jerena izay indrindra izay dia vehivavy ratsy fitondran-tena, kanefa dia hitantsika tsara fa ny tantarany no misongadina eto. Ao amin'ny Josoa 2:2 no mahitantsika ny toy ny tantara. Izao no voalazany teny. Ary nisy lalaza tamin'ny mpanjakan'i Jeriko, injao misy olona avy any amin'ny zanak'Israely tonga aty izao alina izao isafony tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe, avoay ireo lehilahy tonga ao an-tranonao ireo, fa isafony tany no ny aviany. Dia nalaindra vehivavy izy roa lahy ka nafeniny. Ary hoy izy, tonga taty amiko ihany tokoa ireny olona ireny, ireny lehilahy ireny, nefa tsy fantatra izay niaviany. Ary rehefa maizina ny andro ka no idina ny vavahady, dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatra indray izay nalehy. Enjeo faingana izy fa ho tratra anareo. Kanjo efa nampiakarina vehivavy ao tampon-trano izy ka nafeniny tao amin'ny tahon-drongony izay efa nalany teo amin'ny tampon-trano. Ary ireo olona ireo dia nanenjika azy tamin'ny lalana nakany amin'ny Jordana hatrany amin'ny fitana. Ary efa lasa nivoaka izay nanenjika dia noidina ny vavahady. Ary raha mbola tsy natory izy roa lahy, dia niakatra nakao amin'ny tao tampon-trano ireo vehivavy ka nanao taminy hoe, fantatro fa efa nomeny Jehova anareo ny tany, ary efa latsaka aminay ny fatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa renay ny nanamaina an'i Jehova ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny ivoanareo tany Egypta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita sy tany an-tafon'ny Jordana, dia Sihona sy Oga izay novonoinareo. Koa noho ny efa renay izany, dia ketraka ny fonay, ka verevitra avokoa izahay noho ny aminareo. Fa Jehova Andriamanitra reo, izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Mahafinaritra izany tantara izany, kanefa misy mampieritreritra. Ny misongadina amin'izany tantara izany dia ny laingana nataon'ny Rahaba mba hiarovana ireto mpisafotany.
tamin'ny alalany laingy. Eo mpandiniantsika ny laingy dia tokony fantatsika tsara ara-dalàna ve ny laingy nataon'ilay vehivavy. Raha amin'ny tontolo nisy fiarahamonina nisy azy dia toy ny ara-dalàna satria ity vehivavy ity ne ka divotry ny fahotana ny fiainany. Ary efa mahafantatra izy fa ny ao ambadika izao toe-zavatra misy eo amin'ny fiainany zao dia hiatra aminy fitsaran'Andriamanitra sy ny fiarahamonina izay misy aminy. Na dia nidera ny finoany aza ny bokin'ny Hébreo amin'ny 9 tao taty, ny finoana tsy nahafatan'ny rahabatsanga niaraka tamin'ireo tsinina. Dia fantantsika tsara fa rehefa dinihana tsara io 9 io dia tsy misy akory manao hoe eny ary fa ankasitran'Andriamanitra ny laingany sy ny fitsangatsangana izay nataony. Tsisy an'izany tao. Fa ny zavatra hita eo amin'ny Hébreo 1:10 dia nanamafy ny fananany finoana ny apôstôly Paoly ka tamin'ny nanapahany hevitra hiandany tamin'ny mpisavotany fa tsy nifikitra tamin'ny kolotsaina ratsy izay nisy teo amin'ny fiainany. Ry mpiara-mitinika, ny apôstôly Jakoba koa amin'ny Jakoba 2:10 dia nidera an'ity vehivavy ity tamin'ny nandraisany an'ireto iraka reto sy nandro ny lalana azy mba ho any amin'ny lalana izay azo antoka mba tsy ahitany ny mpanenjika azy. Tao anatin'ny tontolo kolotsaina mitotongana sy fiainany fahotana izay nisy an'ny rahabatsanga. Tao anatin'ny tontolon'ny fiaina izay fiain'ny faharatsiana dia nahita pitikavim-pinoana tao aminy Andriamanitra noho ny fahasoavany. Ka dia nampiasain'Andriamanitra izay tsara tao amin'ny Rahaba. Tsy hoe akory nankasiraka ny ratsy nataony Andriamanitra, tsia, fa nanandanja tamin'Andriamanitra kosa ny herim-pony ity vehivavy ity sy ny finoana fiain'ny fahasahiana izay nananany ka nitondra famonjena ho azy sy ny ankonany tamin'ny nahatonga azy nifidy ny Andriamanitra ny Israely. Ity vehivavy ity nosahany teny manao hoe hoy izy hoe fa Jehovah Andriamanitra rio, izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Ry mpiara-mitinika namana, moa ve mba ahitan'Andriamanitra pitiky ny finoana, pitikavim-pinoana ao amin'ny fiainanao? Moa ve azon'Andriamanitra ampiasaina ilay tsara ao anatinao? Fantatr'Andriamanitra fa misy tsara ao anatinao ao. Fantany fahalemenao, fantany fahotantsika tsirairay avy, kanefa azon'Andriamanitra atao ny mampiasa anao raha toa ka anao tahaka ny rahabatsanga ianao ka manaiky ilay Andriamanitra ny lanitra. Zava-dehibe ny nandreny vehivavy Kananita anankiray miaiky fa Jehovah no hany Andriamanitra ivavahana. Fantatsika tsara indro izy. Azontsika alaina saran-tsaina ke mety ho fanta ve, mety ho takatra ty vehivavy ity ve nivokatra izao laingy ataony zao tamin'reto tompo-tanàna ka nanafena an'ireto mpisafotany? Mety ho azontsika aneritreritra ve mety ho vokatra zany toe-javatra zany? Fahafatesa. Kanefa tao anatin'izany toe-javatra zany dia nijoro na ninerim-pony izy ka naneho fa ny Andriamanitra ny lanitra no Andriamanitra izay mahery indrindra. Ny tenin'ny vavolombelona dia izao, ny safidy nandray safidy tsara ity vehivavy ity, ka dia ny safidy ny Andriamanitra ny Israely ho any Andriamanitra marina izy. Safidy roa mantsy ny teo anatrehany, na izy anohy komy ka anohy ny faharatsiana izay efa niainany teo aloha miaraka amin'ireo mponina tao Jeriko ary anohy ihany koa ny fitsangatsangana ka ho ringana, na izy isafidy hitolo-batana ho amin'ny finoana ka hanaraka n'ilay Andriamanitra. Nafinaritra ny 9 tao taty manao hoe finoana no tsy nahafaty any rahabatsanga niaraka tamin'ny tsinina satria nandray ny mpisafotany tamin'ny fihavanana izy. Ry mpiara-mitinika namana, andeha hitodika amin'ny Andriamanitra ny lanitra isika androany. Andeha re afantokontsika aminy, andeha samy mba ilaza isika fa ny Andriamanitra ny Israelita no Andriamanitra marina ary le Andriamanitra izay nananantsika an Jesosy ilay tompo ny finoantsika dia ahazo famindram-po ianao sy ny ankonanao isika tsirairay avy. Ka androany raha teo amin'ny tantara, teo amin'ny trano Rahaba no ny toerana anankiray nitrangany zavatra tsy nampozina dia azonao atao koa izany eo amin'ny tokantrano misy anao no ahafahan'Andriamanitra ihany koa maneho trangany zavatra tsy hampozina ka hatonga n'Andriamanitra ampiasa anao satria misy tsara ao anatinao ary hatonga n'Andriamanitra anaiky anao satria misy finoana ao anatinao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika
amin'ny tianantsika izany loha hevitra mahafinaritra izany. Andriamanitra rainay io, misaotranao indrindra izahay ny amin'izany lesona taridalana omenao anay izany. Vehivavy tsanga, mandangy, mpamitaka, kanefa dia nahitanao pitika finoana tao anatiny, nahita toetratra tsara tao anatiny ka dia nampiasainao izany vehivavy izany. Ray eo, mba hirinay koa, mba hitanao pitika finoana ty anatinay. Maniry ihany koa izahay mba hitanao tsara ty anatinay. Vonona izay Andriamanitra ny ampiasainao. Petraka am-pelatananao ary ny tontolo andronay androany, ka naiza misy anay dia mba asehonay izany finoana izany ary ampahafantarinay amin'ny fiainanay fa ianao irery no ilay Andriamanitra marina izay tokony hankovofany nofo rehetra. Laranao angatana ny vavaka. Amen.